Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ny lakilehan'ny fahombiazana iray dia ny fahafantaranao izay tokony ataonao ary ny fahaizanao mifehy sy mibaiko ny tenanao manoloana ny zavatra tokony ataonao na dia tsy tianao atao azy izany. Hoy ity mpandinika iray. Itsendanin'izany koa maro ireo zavatra tiana atao saingy move mahasoa avokoa izy rehetra ireny. Matetika mantsy ny tiana foana no mampazoto nefa tsy mahasoa fa mahafinaritra fotsiny ihany. Ary ny zavatra tokony atao dia mampahalaina ny manao azy nefa tena mahasoa. Raha tianao anefa ny ahomby dia anjaranao mihitsy ny mamolaka ny tenanao anao izay zavatra mahasoa anao, izay vao ny mahafinaritra anao dia ho hitanao fa ahomby ianao. Tsaroanao ve ny toriteny nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra raha nilaza izy eo amin'ny Matio 5:7-20 sy ny 7 manao hoe: fa raha ny masonao ankavanana ho izy manafotoana anao dia soriala izy, ka ary io afaka aminao fa mahasoa anao na dia very aza ny ray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no ariana any amin'ny elo. Ary raha ny tananao ankavanana ny manafotoana anao dia tapao izy, ka ary io afaka aminao fa mahasoa anao na dia very aza ny ray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no ho lasa any amin'ny elo. Dia izao koa no mbola voalaza ao amin'ny ohabolana 2:1-4 manao hoe: ny arena dia tsy mahasoa amin'ny andro fahatezerana, fa ny fahamarinana no mamonjy tsy ho azo ny fahafatesana. Hitanao tsara amin'izany fa ny mahafinaritra tsy ahaleo ny mahasoa. Ny baiboly hanisan'andro no fonaina raisoavampo fazamalaina fatomotrany andro izao. Sireni siwe amechilai uavina umbeni falai pamindra fu ilai fitala chani taridala na totundra varja izai misewani sireni la sireni siwe amechilai uavina Nyanzara masu andro no siutisu, nyanzara masu andro no siutisu. Groupe Eva. Sireni siwe amechilai uavina umbeni falai pamindra fu
varatra izay misehoanio tsy reny lasireny tsy hoe ametsilay ho avina ombeny fa lay mpamindra fo ilay fitaratra itaridalana totondra varatra kumitraka asonyamarany ni hoavinao rehetra ampelatanany sao ianao toy zao fa kosarampitso nyanjara masoandronao tsy ho diso nyanjara masoandronao tsy ho diso. AWR téléphone 034 06 797 62. asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. miarahaba mpiaindrehetra manaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Irariana indrindra mba hitondra soa sy fahombiazana eo amin'ny fiainantsika ny fiainoana ny onjam-peo ny feo ny fanantenana. Fomba anisan'ny mahomby indrindra hiadiana amin'ny tsy fahampiana ara-tsakafo ny fambolena, efa na dia mety hoe tsy dia lehibe loatra ary ny tany ananana dia amporisihana trano ny ankonana ampiasa izay tany mba hananana na ambolena na iompiana anampiana ny fidiram-bola amin'ny mpianakavy. Ny tanjon'ny fandaharana moa dia ny ahatonga ny rehetra aleo tena ara-tsakafo amin'ny alalan'ny fambolena sy fiompiana ary ihany koa ikolokolo sy hiaro ny tontolo iainana ho fitsinjovana ireo taranaka any aoriana. Anio ary dia manambahiny ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Andriamatoa Ramanandray Soa Joasy be mananjara. Izy dia teknisianina mpanofana eo amin'ny sehatra ny fiompiana sy ny fambolena. Miarahabanao tonga soa eto amin'ny studiony AWR. Mbola faly miarahaba antsika mpiaino sy mpanaraka ity fandaharana ity indray ny tenako. Inona moa izany ny tena isan'ny voizinareo mahakasika ny fambolena sy ny fiompiana? Tsy mitsahatra ny mikaroka sy mandalina ny teknika lavitry ny akora simika mikasika ny fambolena sy ny fiompiana araka izay azo atao mba azotsika atsapa ny tombambidiny tany izay nomen'Andriamanitra ho tantantsika. Teknika mpambolena sy fiompiana lavitry ny fampiasana akora simika kanefa afaka mamokatra tsara zay Iya. Inoko fa tena liana mafy ny mpiaino antsika. Inona ary ny loha hevitra entinao eto amin'ny fandaharana? Ny famboarana zezika biolojika no resantsika anio. Ny fanamboarana zezika biolojika tena zava-dehibe eo amin'ny fambolena tokoa ve ny zezika amin'ny maha-teknisianina mpanofana anao? Araka ny voalazan'ny mpandinika dia misy ny antsoina hoe telo lafin'ny fahombiazana ara-pambolena. Tsinona izany fa ny rano tsara fatra, ny masom-boly voafantina ary ny zezika tsara fatra. Ya, tafiditra ao amin'ilay hoe telo lafy mampahomby ny fambolena tokoa zany ny zezika, ka zezika biolojika no resahana eto amin'ny fandaharantsika. Inona moa ilay hoe zezika biolojika? Tsindriana manokana ny teny hoe biolojika satria io no mampiavaka azy amin'ireo zezika hafa
toy ny zezika simika. Ny zezika biolojika dia vita avy amin'ny zava-maniry sy ny akora avy amin'ny biby, ary mazava ho azy fa tsy misy ny akora simika. Ny zezika biolojika zany raha azoko tsara dia zezika vita amin'ny zava-maniry sy ny akora azo avy amin'ny biby. Zay Zay indrindra. Tsy misy singa simika mihitsy ao aminy. Ankoatran'izay, mbola mety misy mampiavaka ity zezika biolojika ity ihany koa ve? Misy karazany roa ny zezika biolojika, dia ny zezika biolojika ranony sy ny zezika biolojika ventina. Misy ranony zany izy dia misy ventiny ihany koa. Zay le hoe zezika biolojika. Misy ranony dia misy ventiny. Ka iza amin'ireo reny no entina ho an'ny mpiainao vetrany? Ny zezika biolojika ventiny no atolotra anao amin'ity anio ity, ka andeha ho fantaritsika hoe inona avy ireo akora ilaina amin'ny fanamboarana izany. Ya, Samia maka taratasy sy penina fa ho tansaina amintsika ny akora ilaina amin'ny fikarakarana zezika biolojika ventiny. Eny ary, vonintsika. Azon'ny teknisianina Joasy tansaina amin'izay ary ve ireo zavatra ilaina anamboarana zezika biolojika ventiny? Ireto avy ary ireo akora ilaina mba hahazoana zezika biolojika ventiny, dia ny trano eva tsy misy rindrina, ny lafiny anankiroa. Ny zavatra ilaintsika manaraka dia tany mena. Io tany mena io dia tany ilay hitsahantsika eny amin'ny manodidina, tany manta marina tsara fa tsy ilay tany efa mando. Dia ny manaraka dia ny zezipahitra. Manaraka izay ny fakomaina. Manaraka izay ravi-maitso. Tany mena, zezipahitra, ravina maina, ravina maitso. Ireo zany no angonina raha anamboatra zezika biolojika ventiny. Fa ankoatran'izay dia nresahana teo koa fa mila trano eva. Manao ahoana ny refin'ity trano eva ity sy ny akora ampiasaina aminy? Ity trano eva ity raha omena tsotsotra ny refiny dia tokotokony eo amin'ny 4 metatra ny sakany ary 5 metatra kosa ny lavany. Ny avony dia eo amin'ny 2 metatra. Ny akora ilaina anamboarantsika ity trano eva ity dia mety avokoa rehefa hazo, fa ny tafo kosa dia ny goelaka na bozaka defa mety. Inona fa efa voraintsika izay rehetra izay ireo akora ilaina anamboarana zezika biolojika ventiny. Ny refin'ny trano eva koa izay tena ilaina hatomombana ny zezika efa fantatsika tsara. Dia ho faranantsika aloha ny fiarahana amin'ity androany ity, fa ho tohizantsika amin'ny manaraka indray ireo fomba atao hampahombo ny zezika biolojika ventiny. Isaorana indrindra ny teknisianina mpanofana raha manandray soa Joasy be mananjara, nanolo-tanana ny zarany traikefa ampandrosoina ny malagasy namana. Isaorana ihany koa ianao mpiaino na haritra ny aino. Ny fitahian'Andriamanitra ne ho aminao sy ny asany tananao. Zoanitra sy Rila no ny farimbona na hatotosa ny fandaharana asa sy tontolo iainana ary mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Tarika lalao Sakaizana bako babalimure Zesosilai pamutenumi yatuiza Le paradisa su
nataonana indre fabiandriza ny fiainanao manotolo atolory azy re de ilazao ireo namanao izay mbola tsy nandre miatakandro re azambaka sao de honenina radio feon'ny fanantenana izikizandrio raisireniko mi fiainaneto antananeka de mielina andembaodiza azaelare famiandrari jeso latanana naboalina tia efavonona azade faharinety fahandawisikanga omiangavyana lai jesosity vonohonaveyana ilauziavuku zay mangejana ireo izay mamatotrany fiainanao ety jesosy tokoso vonona izao hitatananidy nasarotra sy mideza aza izany lalana azakivy mandegana maherezare jesosy tiao ndretoizay anao misitraka zay lay inzany fanantinana AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana bofaly miarahabanao rolahy bofaly mamopoka ambaravara ao hilera ity saotsindragnahary koa antragnonao atoa ary mino afafa manokatsy ty radio hinanikeo mino afafa aminao agny baiboly sy ny stylo nanikeo andraisanao noty ny raha iaby volagny etoa ary vonona tanteraky hagnoriky ny sitrapondragnahary zay volagny etoa mialohan'ny hagnidinitsika ny baiboly ary moadia handeha tsika hivavaky tseky Ndragnahary hagnaboagny nahary anay nagnomianay ty fotoa toy koa iriheo handinihanay ny teninao hijinganay ny sitraponao fohao ny fonay fohao ny sainay ary metezary amihitsy ro hagnampy anay hahazoa ay ny raha ho volagny androany nagnaranao Jesosy ro angatahako zao avaky zao amen. Amin'ny apokalipsy toko faha 7 apokalipsy toko faha 7 ngandininy faha 4 sy ngandininy faha 7 misy teny manao izao ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo foan'ny lanitra nanana filasan-tsara mandrakizay hotorina am'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena re ambonin'ny tany sy amin'ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe matahorana n'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankovy ao anoloan'izay nanao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Amin'ny andininy faha 7 eo tiako hifantohantsika mare. Andininy faha 7 zao ny volagniny ao. Matahorana Ndragnahary, mpamafak'Andragnahary. Mipolimpoly hananiky zao ny hoe mba olo tsy mavaka Ndragnahary, olo tsy matahotsy Ndragnahary, tsy matahotsy zay atahorako,
Zahay mipolipolo haraty ambony tany atoy. Maro gny raha mampitoreo, maro gny raha mampitomagna, maro gny raha le majerika amin'ny tany atoy. Le zay ty volagnin'olo hoe la mba tsy matahotsy Ndragnahary lahy, mba tsy matahotsy gn'atahorako. Ka gny hafatsy andesin'ny anjely voalohany eto de hoe matahora. Izy volagna anjely voalohany, gny teny voalohany volagniny de hoe matahora. Ino mo dikany hoe matahotsy zao? Ino mo dikany hoe matahotsy Ndragnahary? Laha iha ro mamaly azy, ino atao hoe matahotsy Ndragnahary? Mivolagna moa. Ino atao matahotsy Ndragnahary? Mety ho marina zay. Fe zao, laha araky gny baiboly, laha ny baiboly ro ho dinihintsika, ino atao hoe matahotsy Ndragnahary? Amin'ny ohabolana toko 7:10. Ohabolana toko 7:10. Izao no amarita ity hoe mavaka Ndragnahary, matahotsy Ndragnahary. Amin'ny ohabolana toko 7:10. Ny fahatahorana Ndragnahary ro fiandohany fahendrea. Iha zany laha vo matahotsy Ndragnahary, miandoha eo fahendrenao. Laha vo iha zany hendry, manomboky hendry iha zany hoe hendry, matahotsy Ndragnahary iha zay. Ino koa gn'atao hoe hendry? Ino gn'atao hoe hendry? Gn'atao hoe hendry apetraka aminao fagnontania zay. Ino gn'atao hoe hendry laha agnontania? Gn'atao hoe hendry tsy mivolambola raty, gn'atao hoe hendry tsy mamono olo, gn'atao hoe hendry mipetraky soa. Zay vokatsy ny aby zay. Fa gn'atao hoe hendry agnatin'ny baiboly eto, ohabolana toko 8:13. Ny fankahalana ny ratsy ro fahatahorana an Jehova. Lafa halanao gny raha raty, izay ro atao hoe fahendreagny zay. Izay ro atao hoe fahatahorana Ndragnahary zay. Ny atao hoe matahotsy Ndragnahary zany, olo hendry, olo mankahala gny raha raty, olo tsy tia manao raha raty. Zay gn'atao hoe hendry. Zay gn'atao hoe matahotsy Ndragnahary. Kanao, ino moa ny dikany hoe mankahala ny raha raty zao? Ino raha mankahala raha raty zao? Ino gn'amantara fa raty gny raha raiky? Ino mba valio koa zay? Ino gn'amantaranao fa raty gny raha raiky? Mety tsy mifagnaraka amin'ny sitrapon-Ndragnahary. Marina zay. Manakory koa gny valiteninao njaray? Mety marina zay. Mety mifagnaraka amin'ny raha nytenen'ny Ndragnahary. Marina zay. Fa izao, ny tena vatany to le hintoy. Ny gn'amantara fa raty gny raha raiky tsy mifagnaraka amin'ny lilina petraky Ndragnahary. Zay gn'amantara fa raty gny raha raiky. Tsy mifagnaraka amin'ny lilina fa napetraky Ndragnahary. Ino maharaty gny mamono olo? Safe fa misy lilina mipetraky hoe ka mamono olo. Raty gny mangalatsy safe fa napetraky Ndragnahary gny lilina ka mangalatsy. Raty gny mijangajanga safe fa napetraky Ndragnahary hoe herika mijangajanga. Ireo zany fa napetraky Ndragnahary lily mandikan'ireo iha manao raty zany ny dikan'izay. Tsy hendry zay. Tsy matahotsy Ndragnahary. Raty anio. Amin'ny ohabolana toko 10:17. Ny fahatahorana Ndragnahary mahela velona. Fa laha iha tsy matahotsy Ndragnahary, hafohezigny fiainao. Mahela velo koa gny matahotsy Ndragnahary. Lafa malalaka iha ralahy ranabavy, fa kiosoa moa ny Salamo 7:20. Fa kiosoa io. Fa fitahia ho an'olo zay matahotsy Ndragnahary io. Ny tokatragno la la tsisy koa manahaky azy. Ny fiainam-pianakavia la la tsisy koa manahaky azy. Ino moa gny raha mitranga lafa tsika matahotsy Ndragnahary? Ino gny raha misy ambonin'ny tany etoy? Misy raha miseho andagnitsagny lafa tsika matahotsy Ndragnahary. Gn'ambony tany etoy de zao fitahia safononoky, fitahia problemitsika eo ndra misy aza zakatsika avao, fitahia fahasoava. Fa andagnitsagny misy raha hoy zao. Amin'ny Malakia toko 7:10. Malakia toko 7:10. Ary tamin'izany zay rehetra natahotra an Jehova de samy niresaka tamin'ny namany avy. Ary Jehova nihaino ka nandre zany, ary nisy boky nisorata tagnatrehany eo ho fahatsarova izay matahotra azy. Ka zany misy boky sorata ho an'olo anorata hoe iano natahotsahy. Zany hoe iano nitandrina ny didiko. Iano ro natahosanahy hendry soa nankahala ny raty nandroany le misy boky sorata tia agnatrea Ndragnahary mihitsy ro anoratany io. Ka izao, laha iha matahotsy Ndragnahary, laha iha mitandrina ny didiny mankahala ny raha raty aby, dia
zao misy boky soratana andan'izany gn'agnara mirakitsy gn'agnarana hoe nitarina andidy olo raiky toy injarahy toy inahota toy firy molindrinagnahary io 10 amin'ny toy fotoa toy aho de mivolagna aminareo mivolagna aminao tsy 10 avao namiagny tegna tsy 10 avao lindrinagnahary namiagny teo pasteur Teofily ty ko fa anao gory fa hamoro lily hafaka tsy 10 avao lilina mendrinagnahary tamy telobody Sinay 12 nahoda 12 njaray aia misy an'izao avalio he baibolinao amy Levitikosy toko faha 27 amby Levitikosy toko faha 27 amby laha jerenao ny Levitikosy toko faha 29 amby de zao fitahina siozona tahiandrinagnahary laha ohatsy ka mitandrina didy 10 ozondrinagnahary laha ohatsy ka tsy tandremanao didy 10 zay gny famitinana amy Levitikosy toko faha 29 amby fa amy Levitikosy toko faha 27 amby izy de nametraky lalàna ny amin'ny voady sy ny fahafolo-karena ny voady sy ny fahafolo-karena voady zao ny rakitsy zao fanatitsy zao de amin'ny toko faha 17 tao de andiny voalohany ka hatrany amin'ny andiny faha 17 any dia misy fanatitra omeny olona tany olona hanagna biby fiompy amenan-dragnahary masina de masina an-dragnahary igny ary ny mpisorona no manao hoe zao zany ro valeran'ny raha toy zao ro peheva ao zao ro aloha ao amin'ny drala io dia toy iza iraha igny amin'ny andininy faha 30 ary ny ampahafolony vokatra rehetra eo amin'ny tany na avy amin'ny tanimbary na avy amin'ny sady an Jehova masina ho an Jehova zany raha iabiaby hanagna iabiaby avy aminao zany an Jehova avy am Jehova io ka ny ampahafolon'io tany ambary aomby ny hareanao ny varsonao ny am benefisinao ampahafolony benefisinao ampahafolony karamanao de zao an Jehova izany fotsy anao zay le fiarahamiasa amin-dragnahary zay de zareo ani amdiny faha 430 ireo no didy izay nandidian'i Jehova ny Mosesy ho an'ny zanak'Israely teo aterimbohitra Sinay akoatsy ny didy 10 na panoratin-dragnahary an'i Mosesy agnatin'le vato fisaka roa le nisy talily bevata nisy talily matanjaky mare faha 12 ambiny tsy nisorata io fa le nandidia azy io lily napetraky ndragnahary io Mosesy ho an'ny zanak'Israely tsika zanak'Israely haniky zao lily napetra io hoe taovy ny fanatitra sy ny ampahafolony gn'ampahafolony raha iabytsika io zany tsy antsika io fa ndragnahary nagnome azy ka laha ty azy vata itsika arahatsika zay lily izay fa laha tsika zany ataotsika hoe tsy manome an'izay ampahafolo izay le tsy manaraka ny didin'Andriamanitra izay zany natao hoe tsy hendry ary ny dikan'izay tsy matahosa ndragnahary ny hitahinao ndragnahary hitantana ny fiaignanao ka manomboka am'izao iha hagnampolony ny fanatitra hagnampolony ny ampahafolony ary ho vokatsy ty fiaignanao ndragnahary lahy hitahintsika iaby amen. Tarika Jacqueline hideranao rambola velonao izay no faniriko ao ampo satria ianao no nahatozao ai Jesô kadera laza sautra mindro atolotro mangovitra ireto molotro tsy ho vitako ranony heriko kanefa no ny fahasoavanao Jesô hideranao anyao rambola velona mbarasore fa tena vokatry ny fo sady ho anjara fanompoko anao
indroatolotsianico ny tenako kofanompopanay ankasitrana. ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'ny ity pejy ity awr feon'ny fanantenana. nomena hoa ho ampiasaiko hideranako reo lay fitaovana izay natolotrao hanararaotako reo andro anaovantso mbarasore fa tena vokatriny fo sady hoanjara fanopoko anao indroatolotsianico ny tenako ho fanompopanay ankasitrana mbarasore fa tena vokatriny fo sady hoanjara fanompoko anao indroatolotsianico ny tenako ho fanompopanay ankasitrana indroatolotsianico ny tenako ho fanompopanay ankasitrana. harena ny fahasalamako harena ny fahasalamako tandrovy ny fahasalamanao ho mamiatranany ny fiarahana ary ny fitahin'andriamanitra ho aminao mpiaino tsirairay naizanaiza misy anao andao isika hivavaka satria zava-dehibe tokoa ny fananana fahasalamana. jesosy malalo amin'ity androany ity zay dia matsiary manokana ireo marary rehetra, ireo malagasy marary rehetra. Misy ny manana olana fividianana fanafody, misy ny tsy afaka manantona dokotera noho ny alavirany toeram-pitsaboana. Mahita azy ireny ianao Andriamanitra any ambany tafitrano paritaka amin'ny toerana maro any. Ny fandrinay amin'ity androany ity amangy azy ireny isa-tokantrano anao, amerina amin'ny laony indray ny fahasalamana izy ireo, ary amin'izay fotoana izay dia atsiaranao izy ireo fa misy ny fanatrehanao ka niverina amin'ny laony ny fahasalamana. Isaoranay sady satria fantatray fa mamaly vavaka ianao. Misaotra Jesosy eo. Amen. mirary fahasalamana ao antsika rehetra. mbola iresaka mahakasika amin'ny fahasalaman'ireo zatovy miala sakana hatrany sika amin'ity anio ity. Raha tsy ahivina kely dia eo amin'ny 10 taona ka hatramin'ny 20 taona no amaritany ny foibe manerany tany misahana fahasalamana ny vanim-potoana ny zatovo miala sakana. Ka ny fahamautiana na koa ilay antsoina hoe fotoana isehon'ny fiovana eo amin'ny lafiny ara-batana sy ara-tsaina eo amin'ny zazavavy dia manomboka eo amin'ny 12 taonany eo. Ary ny eo amin'ny zazalahy kosa dia manodidina ny 14 taonany.
efa fantatsika fa fotoana hitombony izy ireo eo amin'ny ara-batana io fotoana io, noho izany dia mila mihinana sakafo ara-pahasalamana ihany koa zany ny zatovo. Tsy hoe mijanona eo amin'ny zaza sy ny ankizy ihany ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana, fa mitoy amin'ny mahazatovo azy ireo izany. Fantatry ny zatovo ary ve ilay hoe sakafo ara-pahasalamana? Fantany ve ny antony hihinanana azy? Ary fantany ve ny tombontsoa azon'izy ireo raha mihinana sakafo ara-pahasalamana izy? Andeha ho arahantsika eto ny fanadihadiana natao tamin'izy ireo teo amin'ny micro namana Rila. Fandaharana harena ny fahasalamako hatrany no arahanao. Mifantoka amin'ny sakafo mahasalama ny resaka hifanaovana. Zatovo maromaro no manoloana anay. Aminao, inona no atao hoe sakafo ara-pahasalamana? Sakafo ara-pahasalamana fantatro zao hoe misy vitamine reny. Sakafo ara-pahasalamana le sakafo le manaraka ohatra maraina zao dia mihinana mofo, asiana dite ohatra fangarony, dia ny atoandro ohatra mihinana laoka, trondro na vary, dia ny hariva ohatra mihinana zany lasopy ohatra zany, dia ovaova vaina isan'andro zay. Tenikely koa dia mitely laoka tsy ohatra hoe androany zao laoka mitovy amin'ny rapitso ihany, tsy atao isan'andro zany fa mba miovaova ohatra hoe hena androany dia trondro rapitso ohatra zany. Ny sakafo ara-pahasalamana sakafo miovaova, sakafo isan-karazany, sakafo atonony zay. Sakafo misy vitamine, calcium, ny otrikaina rehetrarehetra. Sakafo miovaova ankoatra ny isany andavanandro. Fahazahoako anazy zany ohatra hoe mihinana sakafo ianao dia tsy hoe hoaninao be da be hoe ohatra hoe mihinana vary dia vary ray vilia be, fa ohatra hoe mihinana vary ianao dia mbo atao kelikely dia mbo atao fanaraka amin'ilay vary ny laoka dia misy qualité ihany koa ilay laoka, fa tsy hoe mihinana vary be da be ray vilia be dia avy eo indray mihinana mangahazo be indray dia lasa midécalcifie indray ianao avy eo, fa tokony lanjalanjaina zany ilay izy hoe ohatra hoe mihinana vary ianao dia maraina ohatra hoe misotro ronono dia mbo misy tafiditra ny calcium sy ny vitamine, dia mbo afaka manaraka ohatra hoe resaka voankazo koa mba tonga ilay fahasalamana ho normal tsara, dia manaraka resaka voankazo ohatr'izany. Ny atao hoe sakafo ara-pahasalamana dia sakafo madio ary misy hery fiarovana, hery fiasana ary hery fanorenana. Ny sakafo ara-pahasalamana aminay dia sakafo misy vitamine sy hery telo ary voalanjalanja tsara ny fihinanana azy. Ny aminay ny sakafo ara-pahasalamana dia ny sakafo ampy vitamine sy ny otrikaina mahabe. Ya, inona koa sary no anjara asan'ny sakafo amin'ny vatana araka ny fahafantaranareo azy? Ny anjara asan'ny sakafo eo amin'ny vatan'olona dia manome fahasalamana sy fitomboana, manabe sy manatsilo ny saina, mampitombo ny lanja sy manabe ny vatana ary mampitatra ny taolana, manabe ny hery sy tanjaka. Ya, inona koa sary ny tombontsoa amin'ilay sakafo ara-pahasalamana e? Ny tombontsoa azo amin'ny sakafo ara-pahasalamana dia mavitsibitsika ary salama tsara ny vatana sy mahazo hery, mampatsilo saina, mitondra hery amin'ny vatana, manabe ny vatana ary mampitombo ny lanja, mampatsilo ny saina koa, mahazana ny taolana sy ny ahozatra, azo tanjaka ary tsy harary isan'andro, tsy trazazina aretina ary afaka miady amin'ny aretina hafa, mafaka manao ny fanatanjahantena. Mankasitraka anareo. Ry tanora, miantoka ny fitomboana ara-batana sy ara-tsaina eo aminao ny sakafo. Koa mihinana sakafo ara-pahasalamana, sakafo feno hery sy mahavelona ary voalanjalanja tsara, dia ho salama ianao ary hitombo ara-dalàna. Hahiratra ara-tsaina. Zay no hevitry ny zatovo mahakasika ny sakafo ara-pahasalamana. Efa fantatsika rehetra
fa ny atao hoe sakafo ara-pahasalamana dia ny sakafo mitondra hery fiarovana, ny sakafo mitondra hery fiasana ary ny sakafo mitondra hery fanorenana. Inona moa no antony hinanana sakafo misy hery fiasany? Arak'izany dia manome heretina miasa aloha izy voalohany indrindra, manome hery ahafahana mihetsika ary ahafahana mitombo ara-dalàna ary indrindra mitana ny hafanan'ny vatana. Inona avy ary izay sakafo ahitana hery fiasana izay? Tsy inona fa ireo lazaintsika hoe sakafo fanao foto-tsakafo toy ny vary zany, ny katsaka, ny mangahazo, ny saonjo, ny ovy, ny sonambo, eo koa ny menaka, ny voanjo, ny fary ary ny siramamy. Zay zany ny sakafo ahitana hery fiasana. Manahoana indray ilay sakafo mitondra hery fanorenana? Miantoka amin'ny fanorenana ny nofon'ny zatovo zany, arak'izay anaran'izay. Mampirindra ny fitomboana ao ara-batana ary zatovo. Inona avy indray ary ny sakafo ahitana azy ity? Ilay lazaintsika hoe laoka. Tsy inona zany fa ny hazandrano, ny hena tansaina eto zany, na hena ny akoho zany na hen'omby dia hena avokoa. Ny atody, ny ronono, ny voamaina ary ny soja. Ny sokajy-sakafo fahatelo dia ilay mitondra hery fiarovana ho an'ny vatana, izany hoe sakafo manamafy ny fiarovan-tena amin'ny aretina sady mampirindra ny fitombon'ny vatana ihany koa. Raha eo amin'ny fiainana andavanandro dia ireo antsoina hoe fangaron-daoka sy voankazo, izany hoe ny tsindrin-sakafo izany, toy ny anana, ireo legioma isan-karazany ary ny voankazo isan-karazany. Ireo sakafo ireo zany ampifandanjaina, ovaovaina mba ho tonga sakafo ara-pahasalamana. Tsara ny manamarika fa ireo sakafo ahitana sokajy-sakafo telo dia hohanina indray mihinana. Zay no sakafo ara-pahasalamana. Tsy ny abetsahana ny zava-dehibe fa ny fisian'ireo sokajy-sakafo telo ireo amin'ny sakafo hohanina indray mihinana. Aha, raha be raha marina, kaiza ty e? Ahoana lesy? Ela indray ela vao hita. Ka inona lesy ny vaovao Tena efa tafita mihitsy angelesy ela zany rindriny. Ka letsy. Marina angely ty zany. Indray ty dia ahoana lesy? Inona ny vaovao any amin'ny tanàna any zao? Inona lesy fa ny eo ihany tsy izy eto ihany ve miodikodina eto e? Oay, tena misy vaovolo ty sady mety tsy nampozy ny lahy mihitsy ty. Inona ty? Teraka ane faran'lahy. I fara? I fara letsy Fara? Fara izy? Efa hoe i farako inona indray? I fara kely ve ty? Aza tao an'izany kely zany tsony le tsy izy fifarenjaza. Ty fanga efa nilavany ty izy iny Iny toe-batany iny ihany ka fohy fotsy de vavety iny Tena mbola tsy tokony hiteraka ty fara. Dia navita niteraka mihitsy izy. Eny any ny zanany any vavikely zay. Fa inona aloha no mahatonga lay teny an'izany Tarasambo ndraika ny tela. Zoka letsy azy. Mpinamana be fotsiny ngeletsy zay sy fary. Fa niverina hoe ahoana indray ary. Fa raha somary lavalava kely kokoa noho iny fotsiny izy. Tena oka fotsiny lesy. Zay angely lazaiko an'lay Tarasambo indray lahy dia manakiany. Koa efa iny ary izy iny ko. Ho alavay fomba ahoana indray? Ahoana tsony letsy moa ny analavako azy fa raha hoe ho anahy izy dia izay anga.
elaly tia miteny an'izany fa tena lasa tokoa ny saiko a nandre resaka tamin'ny fandaharana mantsy andray mandeha izay hoe mety ho avy amin'ny tsy fanjari-tsakafo ony le tia no mahatonga ny zazavavy ho fofo kely sy madinidinika ohatran'ireny aizakosy tena marina kely ty zany e tsy mino zany alety ary tsy hoe ny foy rehetra akory fa misy kosa mety avy amin'izany ihany ka dia ahoana aza vola tsy nihevitra lary be raha jerenina tsara mihaino alahy raha nyreniny zao a notratra ny tsy fanjari-tsakafo dia le zaza ny lasa kely tsy de mitombo firy e ary raha efa ho amin'le zaza ndray nitratra ny tsy fanjari-tsakafo a dia tsy mitombo tsara ihany koa le zaza dia lasa fofo kely tsy ampilanja lasa tsy de manana lavana ara-dalàna zany e zany vely ty dia izay zany no naindro kely ankala ratsinika ty ka tsy hoe izay kosa aloha fa mety ho izay angamba ho ahy e araka ny fehitreretako azy samy tsy malala lesy tsika izay lahy izay aloha e fa ny tena maharatsy azy angeresy dia hoe ahoana l ty le tsy fanjari-tsakafo zany a mepetany amin'ny zazany ekibo e oka l ty rabe raha dia hoe ifara ve zany no hiteraka zaza oatra azy ihany dia mbola ho foy kokoa noho izy indray o le ty tsy raha be ve ty zany a asa aloha lesy fa dia ny ampitso no mampiseho an'izany a le raha iamandrena ny ely ty tokony tsy hanao atsirambona sakafon-janany mihitsy ngaletsy zany ihany fa na le tanora koa aza tokony mba hoe hitandrina tsara mba tsy hotratra ny tsy fanjari-tsakafo ary indrindrandrindra fa nitovavy o le ty satria le vehivavy le mbola hiteraka mantsy avy eo a izay nge ny tena mila fitandremana betsaka zay mihitsy le ty enga neletsika mba tsy ho ny tsy fanjari-tsakafo no mahatonga ny farao fo kely sy madinika kely ohatran'iny fa tena malahelo azy indray aly ty a mariny tena malahelo indray foko na dia hoe tsy zaza ny vadiny raha indrindrandray izay zava-dehibe amin'ireo zatovy tokoa amin'ny fitombon'ny vatany sy ny fivelarany ny sakafo hohaniny ho tsara raha tsy atao kinanga izany ho anao ray aman-dreny sy ireo mpikarakara ny zatovo ary indrindra mentefa aminao zatovo lahy sy zatovo vavy mivantana izany tokony hihinana sakafo ara-pahasalamana ianao ry tanora miantoka ny fitombona ara-batana sy ara-tsaina eo aminao ny sakafo koa mihinana sakafo ara-pahasalamana sakafo feny hery sy mahavelona ary voalanjalanja tsara dia ho salama ianao ary hitombo ara-dalàna hahiratra ara-tsaina hifarany eto indray ary ny fandaharantsika ankasitrahana ny fanarahanao izany hatramin'ny farany zoanitra no nanomana sy nanolotra ny fandaharana arena ny fahasalamako anao samy manandray feo ry lahy kosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika izay samy mametraka ny veloma finaritra ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Darika ny ambasadora fahasalamana voalohan-karena kolokolo isanandro vavolamena tsara rafitra ny fiainanao fomba vanino azo atao tombotsoa tsy voavidy vola tena tsara nampiasa ny rivotra ny masoandro na mario toromaso sakafo ara-pahasalamana katio fampiasana ny fatana saina tomfanay natodian jesosy tompamontsy mpiay fa alalana olo zava-kendrena fahasalamana ny voalohan-karena ny fampiasana ny rano ny rivotra ny masoandro toromaso fanatanjahantena sakafo
raha tsy mahalala olony ianao dia hitarika tsy fahasalamana zany fahasalamana voalohan-karena kolokolo isanandro vavolamena tsara rafitra ny fiainanao fombavalony ho azy ho anao radio feo ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana kinoko fa nampaherentsika ny nahafantarana ny tantarany Mosesy ny hafarany fiainany ny fahalemena izay nanamarika manokana ny zavatra niseho teo amin'ny fiainany talohany nahafatesany kanefa hitantsika tao anatin'izany ny fahasoavan'Andriamanitra izay tsy hoe namela ny elony fotsiny fa nanangana azy tamin'ny maty avy hatrany ary nentina tany an-danitra mampahery antsika izany eo anatrehany ady izay ataontsika amin'ny ady tsara ny finoana hiezaka hiaina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy ho tonga amin'ny fahatanterahana feno isika ary tsy zany koa no fomba hamonjenantsika fa mifahasoavana fa ilay fahasoavana mamonjy dia manafaka antsika amigejany fahotana izay ny ainantsika fa tsy sanatria manosika antsika hilomano hiverina amin'ny fahotana izay nanafahana antsika ny fahasoavana izay hamonjen'Andriamanitra antsika dia mahatonga antsika anana fo mankahala ny fahotana araka ny fanampampanazavana hitantsika ao amin'ny testamenta vaovao dia tsy famaizana ny tsy nahatafitany Mosesy tany amin'ny tany Kanana tetỳ an-tany ny mifanohitra amin'izany aza ny zavatra hita satria tsy lay Kanana teto an-tany ary tsy lay Jerosalema teto an-tany koa izay mbola toerana feno ady sy fanafiana ary fahorinana no misy azy amin'izao fotoana izao no misy an'i Mosesy amin'izao fotoana izao fa any amin'ilay Kanana ny lanitra izay azo antoka tanteraka fa tsara lavitra dia lavitra tokoa raha mamaky ny ten'Andriamanitra isika dia ho hitantsika fa Mosesy no ohatra nanehoan'Andriamanitra voalohany eo amin'ny teniny ny fitsanganana amin'ny maty navela ho faty izy fa natsangana tamin'ny maty Enoka dia nafindra tany an-danitra fa tsy nandalo fahafatesana araka ny voalaza ao amin'ny Genesis 5:4 dia takan'izany koa Eli ao amin'ny Mpanjaka faharoa 2:1 fa Mosesy ny voalohany natsangana tamin'ny maty ho any amin'ny fiainana mandrakizay hafiriana no nitoeran'ny Mosesy tao am-pasana tsy haintsika izany fa raha ny amin'ny Mosesy aloha dia tsy izany no zava-dehibe nikipy tao anatin'ny fahafatesana ny masony ary na dia naharitra adiny firy aza ny janonany tao dia tsy nahoany izany sady tsy fantany no tsy tsapany akory dia tahakan'izany koa ho an'izay rehetra maty teo amin'ny tantara rehetra mikipy ao anatin'ny fahafatesana ny masony ary ny tranga manaraka ho hitany ho an'ireo izay maty tao amin'i Kristy izany hoe tsara ny fifandraisany tamin'i Kristy talohan'ny nafatesany dia ny fiavian'i Jesosy fanondrony izay no hitany raha ho isan'izay ho voavonjy andovan'ny fiainana mandrakizay izy fa raha sanatria ho isan'izay ho very dia hatory tahaka ny maty rehetra ihany fa tsy ho atsangana izy ireo indrisy raha tsy aoriana ny arivo-taona hanehoana aminy ny antony nahavery azy azotsika vakinany amin'izany eo amin'ny Apokalipsy 20 Apokalipsy 20 eto a dia manasanao hamaky izay voalaza amin'ny Korintiana voalohany 12 Korintiana voalohany raha Kristy nitorianay fa nitsangana velona avy tany amin'ny maty ahoana no ilazany sasany aminareo fa tsy hitsangana velona ny maty fa raha tsy hatsangana velona ny maty na dia Kristy aza dia tsy ho nitsangana velona mihitsy inona ny tiany apôstôly Paoly asongadina amin'izany ny fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty no antoka ho antsika rehetra izay mpanaraka azy
fa tsy maintsy ho atsangany amin'ny maty koa isika amin'ny fotoana hiaviandrainy amin'ny rahaonlanitra. To izantsika ny vaky teny. Ary raha tsy nitsangana velona Kristy, dia tsy misy fotony izay torianay ary tsy misy fotony izay inonareo. Ary dia hita fa vavolombelona mandaingany amin'Andriamanitra izahay, satria laingany nanambara anay fa Andriamanitra dia nanangana an'i Kristy ho velona. Na dia Andriamanitra aza dia tsy ho nanangana an'i Kristy ho velona raha marina fa tsy mitsangana velona ny maty. Eny, raha marina fa tsy hatsangana ho velona ny maty, na dia Kristy aza dia tsy nitsangana ho velona. Manamafy ny apôstôly Paoly ao anatin'izany fa tsy maintsy misy ny fananganana amin'ny maty. Tsy fanahy no mivoaka avy eo am-pasana amin'ny fiavian'i Jesosy, fa tena olombelona mihitsy. Izao no toy ny eo amin'ny 9:10. Eny, raha marina fa tsy mitsangana velona ny maty, na dia Kristy aza dia tsy nitsangana velona. 17. Ary raha tsy nitsangana velona Kristy, dia foana ny finoanareo, ary mbola tavelo amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Ary dia very koa izay efa nodimandry ka nino an Kristy. Raha amin'izao fiainan'izao ihany no anatenantsika an'i Kristy, dia faran'izay mahonena isika amin'ny olona rehetra. 20. Efa nitsangana velona avy tamin'ny maty tokoa anefa Kristy, santatra ho an'ireo nodimandry. Ary satria olona iray no niaviany fahafatesana, dia olona iray ihany koa no hiaviany fitsanganany ny maty. Izany hoe ny fahotany Adama na tonga ny fahafatesantsika, fa ny fahamarinan'i Kristy no miantoka ny fitsanganantsika amin'ny maty. Dia izao ny 12. Eny, toy ny hahafatesan'ny olona rehetra no izy tafaray amin'ny Adama, no hahaveloman'ny olona rehetra no izy tafaray amin'ny Kristy. Saingy manaraka ny filarany avy, i Kristy no santatra vao ireo voatokana ho an'i Kristy amin'ny fotoana hiavian'i Kristy. Hitanao ve ny teny fikasana lehibe ao anatin'izany? Ny amin'ny fahazoanantoka, ny tsy maintsy hitsangana n'izay rehetra maty tao amin'i Kristy amin'ny fotoana hiavian'i Jesosy indray ny amin'ny rahaonlanitra. Ny fampianarana mazava omen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny apôstôly Paoly eto dia mazava tsara, fa ny maty dia matory mandra-panangana azy. Ny mahatonga ny olona sasany tsy mety mino an'izany dia satria ny mifanohitra amin'izany na lentika lalina tao an-tsainy nandritra ny taona maro, dia sahirana izy mandray an'izany fahamarinana mazava avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Ka araka izany dia maneho ny famonjena amin'ny alalan'ny finoana ny tantaran'i Mosesy. Niseho tamin'ny alalan'ny fahatokiana sy ny fianterany tamin'Andriamanitra izany finoana izany, na dia niozongozona ihany azy izy tamin'ny fotoana sasany, tahaka antsika ihany. Hitantsika manerana ny boky ny Deutéronomie fa niezaka niantso ny vahoaka an'Andriamanitra ho amin'izany fahatokiana izany Mosesy, izay tokony hasetriny izy ireo ny fahasoavana nomena azy. Ary antsoina tahaka izany koa isika, izay efa eo moron'ilay tany nampanantenaina ihany koa. Tsy ho Andriamanitra io ihany ve no niantso antsika koa mba hanana fahatokiana? Inona re no azonao atao mba ho azo antoka ny tsy halatsaka anao amin'ilay fahadisoana izay efa nampitandremany Mosesy ao amin'ny Deutéronomie? Anjarantsika ny manaiky ny bitsiky ny fanahy masina ao amin'ny sofintsika amin'izao fotoana izao, milaza amintsika ny tsy mety ataontsika sy ny tokony ataontsika, ary tsy hangatakandro mihitsy amin'ny fanatanterahana an'izany. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.